Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalalaba antsika ny kamarady ity talata fa 24 ny volana septambra ity. Ny mofinaina malahatra antsika dia ny Efesianina toko voalohany. Efesianina toko voalohany dia ny 7 ka hatramin'ny ny 14. Efesianina toko voalohany dia ny 7 ka hatramin'ny ny 14 vakitsika aminaran'i Jesosy. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahazoantsika araka ny haren'ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany atanterahany fitondrana atao mandra-pahatapitry ny andro voatendry anangonana ny zavatra rehetra ho iray eo amin'ny Kristy na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany dia ho ao aminy koa no nanaovana antsika olovany rehefa notendren'ny raha teo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahan'ny fony mba ho fiderana ny voninahiny izay nanantenan'i Kristy raha teo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombokase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Ray masino manomasina fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andininy 17. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjenanareo. Ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombokase tamin'ny fanahy masina. Ao amin'izy io rehefa koa malala ao amin'ny Kristy. Paoly eto dia manazava momba ny fitiavan'Andriamanitra, ny zava-miafina nataon'Andriamanitra tamin'ny famonjena ny olona. Hoy izy manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny fahamarinana, ary ao aminy koa ianareo rehefa nino. Ohatsika miverimberina amin'ity hoe misy zava-miafina ny namonjen'Andriamanitra ny olona. Andininy 7 rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika. Zava-miafina ny fomba namonjen'Andriamanitra ny olombelona. Planin'Andriamanitra tamin'ny olombelona hamonjeny olombelona dia zava-miafina tamin'Andriamanitra. Marimarina koa zava-miafina tao amin'Andriamanitra. Tsy fantatry ilay ratsy, tsy fantatry ny devoly. Tsy raha hoy soatra masina aminy hoe raha fantatry ilay ratsy fa zay ny planin'Andriamanitra dia ho lalana hafa mihitsy nataony saingy tsy fantatry ilay ratsy. Ny lalam-pamonjena namonjen'Andriamanitra ny olombelona. Hotsika manao hoe ilay ratsy dia manapetra, tsy mahalala ny zavatra rehetra, tsy mahafantatra ny olombelona, ny fihetsik'olombelona, mahafantatra koa izy ny any Jesosy, fa tsy mahafantatra ny planin'Andriamanitra mihitsy, tsy mahafantatra mihitsy ny lalana ny tondran'Andriamanitra ny famonjena ny olombelona. Zay mahatonga amin'ny Paoly hoe zava-miafina. Ary dia amin'ity andininy tena dia asehon'ny Paoly zany zava-miafina fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Tian'Andriamanitra isika nampanota azy. Ilay ratsy dia nehitritra manao hoe rehefa manota ny olona dia tsy tian'Andriamanitra intsony. Ataon'ilay ratsy izay hampanota ny olona mba tsy hitiavan'Andriamanitra ny olona, mba tsy hitiavan'Andriamanitra ny olombelona, dia nataon'ilay ratsy izay hampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Nataony izay hampanota ny olombelona mba tsy hitiavan'Andriamanitra azy. Saingy ny zava-miafin'Andriamanitra dia izao, tian'Andriamanitra mandrakariva ny olona na dia nanota azy. Tiany mandrakariva ka dia niray ny zanany malalany hamonjy azy. Zava-miafina lehibe zany. Hoy ny soratra masina. Ary anankiray satria hoe zava-miafina tsy takatry ilay ratsy zany dia hoy izy manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana. Paoly dia ataontsika hoe isan'izay manamafy mihitsy
fa tsy misy kisendrasendra mihitsy akory ny fiainany zanak'olombelona. Ary io toetsain'ny Paoly io zay noraisin'ny Saint Augustin, noraisin'ny Calvin, momba ny hoe ny maha-kristianina de tsy kisendrasendra, ny maha-kristianina na inona de zao antson'Andriamanitra, tsy misy hazara, tsy misy zavatra tonga ho azy zany eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Marina fa tsy hoe itsika kristianina de tsy tahaka ny silamo hoe misy ny antsoina hoe déterminisme amin'ny filôzofia, hoe ny zavatra indray de efa déterminé zany hoe efa voafaritra de melo. Amin'ny silamo de misy an'izay mihitsy, vana silamo de ny hoe hatramin'ny akanjo anaovanao rapitso, hatramin'ny sakafo hoaninao rapitso, hatramin'ny zavatra ifanenan'ny olona ifanena aminao amin'ny herinandro de efa voalahatra tsy hipriry. Tsy de zay loatra akory ny vavahana kristianina, tsy de zay loatra fa na inona ny vavahana kristianina de rehetra lahatra fa mitantan'Andriamanitra, saingy ao anatin'ny fitantanan'Andriamanitra de misy fahafahana omen'Andriamanitra ny olona. Ary anankiray am'zany fahafahana omen'Andriamanitra ny olona zany ny ahafahan'ny olona misafidy malalaka. Kanefa ao anatin'izany safidy malalaka ifidianan'ny olona zany koa no iasan'ny safidin'Andriamanitra, ka tsy kisendrasendra akory ny maha-kristianina, tsy kisendrasendra ny maha-pino, tsy kisendrasendra na ny fandrenesanao ny tenin'ny fahamarinana ary. Zay mahatonga ny teny hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana de ny filazantsara ny famonjenanareo. Zany hoe ny fandrenesan'ny olona ny afatry ny mpaminany, ny fandrenesan'ny olona ny toritenin'ny fiangonana de tsy kisendrasendra akory. Isaia mpaminany de nanafatra an'io manao io tenin'Andriamanitra io de tsy miverina foana any amin'Andriamanitra raha tsy efa nahavita izay iraka nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary satria nirahina zany lay teny, nirahina lay tenin'Andriamanitra de zao tsy tonga ho azy, tsy mandehandeha ho azy, tsy misy dikany matoa miantefany any amin'ny sofon'ny olona, miantefa misy dikany matoa renin'ny olona ilay tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly eto mitemana hoe ao aminy koa ianareo matoa nareo nandre, matoa renareo, rehefa miteny hoe nandre moa amin'ny Efesiana de midika hoe nandray zany, dika mahazo zany, dika ny teny hoe mandre de zao tsy hoe mandre fotsiny fa hoe mahazo. Zay le voambolana ampiasaina eto, zany hoe rehefa nandre de renin'ny sofina de nahazo azy, nahazo ilay tenin'ny fahamarinana, nahazo ilay tenin'Andriamanitra. De hoy Paoly eto amin'ny Efesiana hoe tsy tonga ho azy, tsy zavatra mandeha ho azy zany, zavatra zay fandaminan'Andriamanitra zany. Tsy misy olona mandre ny tenin'Andriamanitra ho am'izao fotsiny raha tsy efa hoy ny filazan'ny Paoly eto hoe ao aminy. Avako sanatria ny vava tsy hoe manokana Andriamanitra, manavaka olona manokana Andriamanitra tsy andre ny tenin'Andriamanitra ary manavaka olona manokana andre ny tenin'Andriamanitra. Tsy zay Andriamanitra, tsy mampitovy ny olona rehetra Andriamanitra, mazava ho azy tsy misy fiangarana amin'Andriamanitra. Saingy na ahoana de zao izay Andriamanitra tsy miangatra izay de miteny amin'ny olona rehetra, ary izay ao amin'ny tompo de mandre lay tenin'Andriamanitra, lay tenin'ny fahamarinana. Ianao zany anio mandre ny tenin'ny fahamarinana de matoki fa ao amin'ny tompo ianao. Ny dikany hoe ao amin'ny tompo, ny dikany teny hoe ao amin'ny tompo amin'ny Efesiana dia amin'ny Paoly mihitsy moa zany de milaza zavatra anankiroa lehibe. Rehefa miteny hoe ao amin'ny tompo izy de toy ny milaza zavatra ao anaty, toy ny milaza zavatra, toy ny milaza toerana mihitsy, toy ny milaza zavatra tsy afa-misaraka. Ary dia rehefa miteny izy manao hoe ao amin'ny tompo ianao de izao midika hoe miara-monina aminao zany ny tompo, tsy hoe ny tompo no ao aminao fa ianao no ao amin'ny tompo, toy ny milaza manao hoe eo ambany fiarovan'ny tompo, eo ambany fahasoavan'ny tompo. Ary izay hoe ao amin'ny tompo midika eo ambany fahasoavan'ny tompo, ao anatin'ny fahasoavan'ny tompo zay no mahatonga antsika afaka mandre ny tenin'Andriamanitra, afaka mandre ny soratra masina, ka mahazo ny afatr'ilay tenin'Andriamanitra. Afako ao amin'ny tompo ianao, hoy tsika manao hoe midika inona zay? Midika hoe ao amin'ny fahasoavan'ny tompo. Fa ny dikany hoe ao amin'ny tompo koa de midika hoe fiarovana sy fiandanin'ny tompo. Rehavako ny olombelona nge manam-pety,
Ny olombelona nanomen'Andriamanitra saina makafaka aza de manam-petra. Nanomen'Andriamanitra fanahy afaka ifandray amin'ny ary de manam-petra. Dia ao anatiny ataontsika hoe fetra ny maha olombelona io dia ao anatin'izay no hiarovan'Andriamanitra antsika. Miaro antsika Andriamanitra satria marefo isika, satria malemy isika. Nisafiditsika indraindray malemy, safiditsika indraindray marefo. Noho izany dia rehefa ao amin'ny tompo isika dia miaro antsika Andriamanitra, miaro ny safiditsika ho amin'ny tsara izy, ary manome herim-panahintsika hanao ny tsara amin'ny safidy tsara iny. Dia rehefa ao amin'ny tompo izany sika, ao anatin'ny fahasoavan'ny tompo, monina ao amin'ny fahasoavan'ny tompo, dia men'ny tompo herim-panahy hanao ny sitrapony. De hoy Paoly eto manazava manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo na azonareo na noraisinareo ny tenin'ny fahamarinana dia manjary eo ambany fahasoavana ianareo. Afaka malala zava-dehibe ary am'izao to herinandro voanomboka izao talatsika anio ny ametrahany soatra masina anao hoe ao amin'ny tompo ianao, tsy atao am'izao tontolo zao ianao. Marina fa eto ny tongotsika, etotsika miasa, etotsika vavolombelona, saingy zao ao amin'ny tompo isika, ao ambany fahasoavan'ny tompo isika, satria tsika mandre ny tenin'Andriamanitra azotsika izany. De afaka sambatra ianao fa manana an'Andriamanitra, sambatra isika fa manana an'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy mitebiteby tahaka ny zanako zao tontolo zao, tsy mamoy fo tahaka ny zanako zao tontolo zao, tsy kivy tahaka ny zanako zao tontolo zao, fa manana fahatokinan'Andriamanitra satria ao amin'ny tompo isika. Fa ny faharoa hoy Paoly de zao, satria koa ao amin'ny tompo ianao de zao, nino ao aminy koa ianareo rehefa nino. Zany hoe matoatsika nino, de satria tsika ao amin'ny tompo, ao aminy koa ianareo rehefa nino. Zany hoe satria tsika mino de ao amin'ny tompo, na ny marimarina kokoa, satria nino isika de ao amin'ny tompo. Ny finoatsika no nitondra atsika ho ao amin'ny tompo. Ny herin'ny fahasoavana no natonga atsika ao amin'ny tompo, fa rehefa tao ambany fahasoavan'ny tompo isika de izao tonga nino isika. Afaka malala zava-dehibe ny antsoina hoe finoana. Ny finoana dia midika hoe fifandraisana amin'Andriamanitra mazava ho azy. Ny finoana no mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Ny finoana no ifandraisantsika amin'io Andriamanitra io. Ny vavaka efa vokatry ny antsoina hoe finoana. Ny ataontsika hoe ny fomba maro samihafa ataontsika ny fiainoantsika ny tenin'Andriamanitra dia itsika liana amin'ny tenin'Andriamanitra, isika liana amin'ny momban'Andriamanitra de zao fahasoavan'Andriamanitra izay nahatonga finoana atao anatintsika. Fa ny finoana atao anatintsika de fanapahan-kevitra izay atao anatintsika manao hoe za tompo ino anao, za tompo atoky anao, za tompo manankina ny fiainako ampelantananao. Zay mahatonga ny teny grika mampifamatotra ny hoe toetra mahatoky sy ny finoana. Raha miteny hoe toetra mahatoky zany de zao zavatra fanapahan-kevitra anao manokana io, toe-tsaina io, état d'esprit, no hoe za dia atoky anao Andriamanitra, za de safidy. No zany dia ilay toetra mahatoky dia safidy io. Zay mahatonga ny hoe ny finoana dia conséquence, vokatry n'inona? Vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary de manjary manapa-kevitra tsika hoe anankina ny fiainantsika ampelantanan'Andriamanitra. Lay miteny hoe mino dia midika hoe manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Ale teny hoe mino izao manaiky andray lay zavatra atolotr'Andriamanitra tsy amin'ny fisalasalana. Inona moa natolotr'Andriamanitra tsy amin'ny fisalasalana? Jesosy zanany zay miverina matetika mihitsy amin'ity andininy ity. Amin'ny andininy fafito, izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, de ny famelana ny helotsika araka ny haren'ny fahasoavany. Zany hoe ianao zany vao vela heloka, isika vao vela heloka, no ninona no ny fahasoavan'Andriamanitra. De izao ny antsoina hoe mino de izao mandray izay famelan-keloka izay, mandray izay famonjena nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana izay. Ary io fanapahan-kevitra io. Fanapahan-kevitra zay ataontsika amin'ny fiainantsika isan'andro. Fanapahan-kevitra tsy ateraky ny safiditsika ihany io, fa ateraky ny fahasoavan'Andriamanitra. De afaka malala ho tsika manao hoe sambatra isika fa manana an'Andriamanitra.
mifandray amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny finoana isika. Mifandray amin'Andriamanitra mandrakariva amin'izany asany finoana ateraky ny fanamasina atao anatintsika izany. Andro faharoa sady amin'ny herinandro na fahatelo amin'ny herinandro tsika ny zavatra roa lehibe ary ny tiany Paoly ho takatrao amin'ity mofinaina ity. Voalohany de zao, efa nanavitra anao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, efa nividy anao tamin'ny ranony zanany. Isika zay no andevozy ny fahotana, no andevozy ny zao tontolo zao, ary rahona ny fahafatesana mandrakariva. Ny fahafatesana de mandrahona atsika satria tsika mpanota, ary satria mandrahona atsika ny fahafatesana de zao baikon'ny tahotra isika, ary efa baikon'ny tahotra de zao manjary lasa midebideby amin'ny lafiny maro. Tsy vitan'izany ihany fa miahiahy matoky an'Andriamanitra, ary de manjary lasa tonga olona tsy manana fiadanana. Tsy vitan'izany ihany fa tonga olona mieritreritra voafatotry ny fiainana isan'andro, inona indray no hoanina, inona atao zao, de zay mahatonga ny olona izao tontolo zao latsaka ao anatin'ny tsy fahamarinana, ny alatra, ny finoan'olona, ny fitiavan-tena, satria nitahotra ny fahafatesana avokoa mahatonga zany rehetra, nitahotra ny tsy ho sambatra, tahotra ny tsy hiadana, tahotra ny tsy ho voky, nitahotra ny tsy zany rehetra ny mahatonga n'izao tontolo zao hanota. No ahafahan'Andriamanitra tamin'izany anefa isika tamin'ny alalan'i Jesoa navotany teo ambany zany zilogany tahotra sy ny oro zany, ary dia natainginy eo amboniny eo amintsika ny fahasoavany, de manjary afaka ilay tahotra, de manjary lasa olona mahatoky an'Andriamanitra, tsy manana inona na inona, tsy manao Jesoa hoe inona no haniko, inona ny tafiko, inona ny zavatra ataoko. Tsy hoe tsy miasa akory tsika, tsy zay miasa tsika ahoana moa ny tsy hiasa. Ho Jesoa manao hoe za miasa ndraiky miasa ka iza koa anao ny tsy hiasa, miasa daholo tsika rehetra, fa miasa tsy amin'ny tahotra. Amin'izay fotoan'izay ny asa tsika tsy asa manandevo atsika, fa asa mitondra fiadana sy fifaliana, tsy asa mampisy orooro. Amin'izay fotoan'izay ny isan'andro tsika tsy isan'andro fenoin'ny tahotra, fa isan'andro fenoin'ny fifaliana. Ny ho avy tsy ho avy mampatahotra atsika, fa ho avy anantena atsika ny fifaliana, satria afaka tamin'ny fanjozan'ny fahotana sy ny aloky ny fahafatesana atsika no ny an'i Jesoa. Ry havako malala, afatry Paoly eto, afatry ny tenin'Andriamanitra, efa navotra an'Andriamanitra ianao. De aza manamy itsy, minoho araky ny tenin'ny Paoly eto, minoho fa efa ao amin'ny tompo ianao, de minoho. Fa nefatra faharoa lehibe izay apetrakintsika ao anatin'ny fanazavana an'ilay heviteny teo momba ny hoe ao amin'ny tompo isika, dia ny voalohany de zao ankasitrahan'ny tompo isika, ankasitrahan'Andriamanitra. Tika teny hoe ankasitrahan'Andriamanitra de zao no hamarin'Andriamanitra. Paoly de manazava eo Romanina toko fahavalo hoe io angesy natsoin'Andriamanitra, no hamarin'Andriamanitra de nantsoin'Andriamanitra de men'Andriamanitra voninahitra, ankasitrahan'Andriamanitra. Rehefa natao batisy Jesoa de ny feo avy any an-danitra miteny hoe indro ny zanako malalako, zay sitraky ny foko, na hoe zay sitrako. Io lavako malala tsy hoe teny natao an' Jesoa ihany io teny io, fa teny natao an'izay rehetra tao batisa, teny natao an'izay rehetra nandray an' Jesoa, sitrak'Andriamanitra. Ravako satria mibebaky ianao, satria ny fony ianao, satria mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra ianao de zao ankasitrahan'Andriamanitra ianao. Rehefa miteny ankasitrahan'Andriamanitra isika zao ravako malala, faly Andriamanitra mijery antsika. Faly Andriamanitra mijery antsika, tsy hoe tsika ny tsara loatra, fa faly Andriamanitra satria hitany eo amintsika eo Jesoa, satria tsika ao am' Jesoa de zao Jesoa no hitan'Andriamanitra eo amintsika, de faly amintsika izy. Lay zanany malala no hitany eo amintsika, de zao ao amy tompo isika, de rehefa mijery antsika Andriamanitra de zao Jesoa no hitany. Jesoa nefa lay nahatanteraka ny lalàna, Jesoa nefa lay tanteraka tsisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra, de faly Andriamanitra mijery an' Jesoa mazava ho azy, de Jesoa no hitany eo amintsika, de ankasitrahany koa isika. Zay mahatonga amin'ny Baiboly manao hoe rehefa tsy eo Jesoa de ny fahatezeran'Andriamanitra miatraika am'izay lavitra an'Andriamanitra, fa satria eo amintsika Jesoa,
ao amin'izay so isika dia akasitrahan'Andriamanitra. Ko ahoana ary ianao ny tsy ho faly? Ahoana ianao ny tsy hiteran'Andriamanitra? Ahoana ianao ny tsy hisotra an'Andriamanitra? Zay mahatonga an'i Paoly amin'ny andininy fahaefatra manao hoe ho fiderana ny voninahity. Ahoana ianao ny tsy hiderany voninahitr'Andriamanitra? Endreza ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa tsy nataony fahavalo, fa narovany, tahiny, omeny fifaliana. Dia matoky ary aza isan'izay tsy mino, fa mino ny fitiavan'Andriamanitra. Aza isan'izay misalasala ny amin'ny fanavotana nataon'i Kristy, fa efa novonjeny ianao, efa tiany ianao. Dia mihavana aminy. Amboary ny fiainana isan'andro, aza misalasala, mihavana amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Mivavaka isika. Tompo amin'izao zay ny amin'ny fitiavanao zay nanavotanao anay, ka tsaronay manokana amin'ny tediny sotra masina nomenao anay ity. Navotanao zay no ny amin'ny rano zanako malalanao, ary akasitrahanao tsy noho ny maha olombelona anay, fa noho ny amin'izany rano zanako malalanao. Dia mivavaka izay Tompo, ampaherezo mba hitoetra ho mahatoky hatrany. Ampaherezo mba hanana fifaliana, ampaherezo mba ho fiasanao ampelantananao. Da io ny tontolo andronay io Tompo, tontolo andron'ny fifaliana, da io ny tontolo andronay io, tontolo andron'ny fiadanana, ary izay ataonay dia aoka voninahitra nalanao ihany. Amindreo fo zay Tompo. Ary aoka ny asanay, ny fanirianay, ny fikasanay ataonao mba ny fahasoavanao. Mivavaka izay Tompo, ho an'ny namanay, ho an'ny mpiarabelona aminay, ho an'ny fianakavianay. Da io izy ireny. Ataovy mahatakatra ny lehibe ny famindram-ponao, ataovy ao aminao, mba ary hatakatra ny sitraponao dia ny tenin'ny fahamanina sy ny filazantsara. Ataovy eo aminao mba ino tsy hatoky fa velona ianao Jesosy. Velona manome fiainana, velona manome fifaliana. Jereo Tompo ny firenenay, jereo ny tanindrazanay malalany. Fantatra efa tianao ny tanindrazanay, dia mahazo antoka izay fa manana ny fotoananao ianao, ampaherezana ny isam-batan'olona, ampaherezana ny tsirairay avy, mba hanana ny tsirairay avy zara fifaliana sy fiadanana amin'ny isan-tokantrano sy ny isan'andro. Jereo ny mpanaraka ny tokantrano isam-batan'olona manaraka zao mofonay zao. Jesoa, mananjavatra irina manokana aminao, efa navotanao, efa nohamarinanao, efa nohamasinanao, dia omeo zay irininy foneny ny isam-batan'olona arak'izay lehiben'ny famindram-ponao. Mihaino vavaka Tompo, fa ao aminao Jesoa nanaovanay izany vavaka izany. Amen.